Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Raha amin'Andriamanitra dia marina ny lalàna. Ny tenin'i Jehovah dia voazatoetra amin'ny mema. Jehovah no ampingana izay rehetra mialoka aminy. Amen. Ivavaka isika. Raio, misaotra indrindra amin'ny famindram-po izay nomenao anay amin'izao maraina izao. Famindram-po mantsy izao masoandro mibalika, manambara ny faharetanao aminay zanak'olombelona. Mideranao zahay mankalaza anao nondra ny fitiavanao zany mbola hafahanay manisa ny andronay sisa, hafahanay ihany koa mitady ny hitavanao. Mankasitraka dada malalo satria ny zanakao sy ny asantaranao tokoa dia adidinao, ady anao taonao adidinao tokoa izay tsirairay avy zao, mbola nomenao ty fahavelomana ity. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao anatonanay anao ray malalo, ary aonondrean'ny fo sy fanahinay, satria bitika dia bitika izay manoloana ny fahalebiazanao sy ny fahamarinanao ary ny fahamasinanao. Ko andreto izahay ampanetretena, mitondra ny tsy fahatanterahanay indray eo anatrehanao, eo apototry ny azo fijalianao. Esoro afaka amin'ny tsy fahatanterahana rehetra mpamonjy eo, satria masina ianao dia ilay teny tonga nofo, tonga nonona iaraka aminay. Diova amin'ny ranao latsaka teo Kalvari zahay Jesosy, ary metezanao hanadio anay, hanaisitra izay rehetra fakopakopahotana, tsy maneho ny voninahitra. Irao ny fananao masina kehitriny, satria dia mangetaheta ny fahamarinanao hatrany izahay mba tsy raparapanay anatin'ny aizina. Ka io ny teninao Jesosy, mba ho tenao sakafo-panahy, hitondra hery, hitondra fanavaozana, hitondra fanasitranana fanafahana amin'ny tsirairay avy. Hitondra anay ihany koa amin'ny fibebahana marina, satria dia Andriamanitra masina ianao. Mitenena Tompo, fa tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ny voninahitra ho anao rery ihany, ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, hanao efa hatramin'ny taloha zany ankehitriny, ary mbola ho anao mandrakizay. Amen. Miarabantsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika avy any Nazareta, ary dia mbola ampitomboina amintsika lalandava ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray, zanaka ary ny fampiraisana miaraka amin'ny fanamasina. Manokana mpanompo Kristy Jesosy, manokana mpanompo Kristy Jesosy. Ny epistily hoentintsika ampahirezana amin'ny alalan'izany fampahirezana izany dia hojerevantsika ary ny epistily asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko 7:10. Asan'ny apôstôly toko 7:10, andininy faharoa 12. Andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa 12. Actes des Apôtres chapitre 13 verset 1-12. Rehefa hita izany vakina amin'ny anaran'ny Tompo avy any Nazareta. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra, Barnabasy sy Simeona, izay atao hoe Nigera, sy Lusio Kireniana, sy Henahema, izay niolonono tamin'ny Heroda mpanapaka ary Saoly. Raha anatinao fanompom-pivavahana ho an'ny Tompo sy ny fadihanana ireo, dia hoy ny fanahy masina, atokano ahy Barnabasy sy Saoly, hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Ary rehefa nifadihanana sy nivavaka ary nametra-tanana taminy izy, dia nandefa azy. Ary rehefa niray ny fanahy masina izy roa lahy, dia nidina nankany Seleukia izy, ka niondrana atsambo teo ka ankany Kiprosy. Ary noho tonga tany Salamisy izy, dia nitory ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sinagogan'ny Jiosy, ary nitondra ny Jona koa ho mpanampy azy izy. Ary rehefa namaky ny nosy ka tonga tany Pafo izy, dia nahita jiosy anankiray atao hoe
Bar Jesosy, mpanaody sady mpaminany sandoka, izay nitoetra tao amin'ny Sergio Paulo, governora-ny tany sady lehilahy endry. Ary izy nampaka ny Barnabasy sy Saoly hankao aminy ka naniry mba hahareny tenin'Andriamanitra. Fa Elima, mpanaody, fa izany no anarany raha adika, nanohitra azy roa lahy sady nitady hampivily ny governora tsy hanaiky ny finoana. Fa Saoly kosa, izay efa tao hoe Paoly, feno ny fanahy masina dia nibanjina azy, ka nanao hoe ialahy feno fitaka rehetra sy fahafetsena rehetra. Ialahy zanaky ny devoly sady fahavalon'ny fahamarinana rehetra. Tsy hitsahatra, tsy hamily ny lalamahitsy ny tompo va ialahy? Ary indro ankehitriny ny tanan'ny tompo hamelany ialahy, dia ho jamba ialahy, ka tsy ahita masoandro aloha, dia latsaka tao aminy miaraka tamin'izany ny mampanjabena sy ny aizina ary ny raparapa ny tady olona ny tantana azy izy. Ary ny governora noho nahita izay efa natao, dia nino sady talanjona tamin'ny fampianaran'ny tompo. Amen. Ray masonao, mana masinana eo amin'ny fahamarinana. Ny teninao ny fahamarinana. Amen. Manokana mpanompo Kristy Jesosy. Izao ny fahamarinana telo lehibe amin'izany lahateny izay voavaky teo izany. Manokana mpanompo Kristy Jesosy, voalohany hitory ny teniny. Manokana mpanompo Kristy Jesosy mba hanao asa manokana. Ary ny fahatelo, zava-doza ny tsy fandraisana sy fanoherana ny fahamarinana. Izany no lohateny lehibe hoentina anazavana izao lahateny izao. Hitory ny teniny, manokana mpanompo Andriamanitra, hitory ny teniny. Vokatry ny fanompoam-pivavahana, ny vavaka sy ny fifadin-kanina, dia miasa amin'ny alalan'ny fanahy masin'Andriamanitra, ary dia manokana olona izy. Tahaka an'izao henontsika izao toandry Barnabasy, i Saoly, aninona? Hanao asa efa niantsona azy, dia ny voalohany indrindra hitory ny teniny. Ny kristianina feno ny fanahy masina mahatsiriavana, dia manana fahatsapana manokana mikasika ny fifandraisana amin'ny fanahy masina mandritra ny fotoana hivavahana sy fifadin-kanina, ary izany hahatonga azy hanaiky miantso ny tompo, hanatanteraka ny baiky ny tompo hoe mandehana, mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izao sy anao koa, raha natsiaro honandray izany fanahy masina izany, tamin'ny naneketsika ny Kristy Jesosy tompo sy mpamonjy, araka voalazan'ny Jaona, hoy izy Jaona toko voalohany 2:10 no milaza hoe, fa izay rehetra nandray azy, dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Noho izany zany dia nomen'Andriamanitra aisanao, izay nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, ny fahefana ahafahantsika hitory ny teniny. Ary eto dia tsy misy sarangan'olona, tsy misy taona, tsy misy ataotsika hoe fijerevana toepi-piainana izany fandehanana hitory zany, satria Andriamanitra mantsy dia Andriamanitry ny olona rehetra izy. Ary eto dia Barnabasy sy Saoly, hitantsika koa zany amin'ny iraka, araka ny tenin'ny tompo hoe mandeha tsikiroro. Tsy nandeha irery Barnabasy na i Saoly, fa nandeha tsiroro. Ireto mpanompon'Andriamanitra reto misionera ireto, fandehanan'ny misionera mantsy dia tsy mandeha kitokatokana rehefa manao asa fitoriana, indrindra fijoroana vavolombelona manerana an'izao tontolo izao ireny.
fa nandidy mihitsy Jesosy hitantsika zany tamin'ny fitopolo lahy naniraka ny tompo tsiroro idina ny fonosana. Fa ny tiana holazaina eto dia ny fanahy masina zany rehefa feno anatin'ny olona iray mandray izany hery izany dia manana fahasahiana izy nahazo maimaim-poana hizara maimaim-poana. Ary dia zao tsarovy ry havana fa efa natokan'Andriamanitra hitoriny tenintsika satria nahoana azy isika azany natonga azy nilaza any amin'ny voalazan'ny Petera any amin'ny Petera faharoa Petera voalohany toko faharoa 1:7 any hoe nilazan'izay zanak'Andriamanitra izay taranaka voafidy tsika fanjakam-pisorony firenena masina nalaina ho an'ny tenany mba hilaza ny hatsarany ka hampiala ny olona ao amin'ny maizina ho amin'ny fanjakany mahagaga. Ahoana hoe hampiala ny olona ao amin'ny maizina ho amin'ny fanjakany mahagaga. Ianao izay efa natsoina efa natao hoe kristianina na mpanompo na irak'Andriamanitra, mahatsapa tokoa ve tsika izany fitiavan'Andriamanitra tsika izany? Fanomeny atsika izany fahefanany hitory ny tenin'Andriamanitra hilaza ny afatry ny mpanjaka. Kanefa dia ny fanontaniana hoe ny ataotsika ve ny sitrapony hoe ny taona ny fanahy hampiala ny olona ao amin'ny maizina. Izany no tokony misiona voalohany no ataoko tsy ho ataonao. Satria miaina miaizina izao tontolo izao ary ny zava-doza amin'izao dia efa anatin'ny fiangonana miaizina. Ka aoka isika ho tahaka ny Barnabasy sy Saoly hanambara ny fahazavana amin'ny olombelona rehetra. Fanamarinana faharoa, hanao asa manokana. Hanao asa manokana. Natokan'Andriamanitra hanao asa amin'ny olona manokana nefa ny mpanompony. Noho ny fitarian'ny fanahy masina dia zao araka ny anarana henontsika teo dia Bar-Jesosy na Elima izay sady mpanao ody ratsy no mpaminany sandoka noho ny antefan'ny fitoriana teto. Dia zao naniry ny handreny tenin'Andriamanitra izy amin'ny josy azy. Dia azo heverina koa ho mahalala ny teniny izy fa zao fa ny hanositra sy ny hampivily ny hafa no tena tanjony izy io. Amin'izao andro sarotra izao koa betsaka ny toy izany amin'izao vaninandro iainantsika izao. Dia ny miady hevitra sy manao izay hampiala amin'ny maro amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy velona avy any Nazareta. Rehefa feno ny fanahy masina nefa isika dia manaiky ho tarihiny izany fanahy izany ary dia hanana fahasahiana toy ny an'ny Paoly hanambara ny faharatsian'ny olona sy ny hanao fahagagana ka hitondra azy ho amin'ny fibebahana sy ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ry mpanompon'Andriamanitra hafako, namako, ry voatokana ho an'i Kristy Jesosy io. Nanao ahoana no fahatanterantsika n'izany asa naniran'Andriamanitra antsika izany? Manao asa manokana. Nantsoina izao sy ianao hampiely ny filazantsara. Hitory ny filazantsara. Nantsoina izao sy ianao hanambara ny fahamarinana an'Andriamanitra fa zao tandreny fa betsaka amin'izao ny faminany sandoka mamitaka ny zanak'Andriamanitra amin'ny fiteny malefaka kanefa mitondra ny zanak'Andriamanitra any amin'ny fahaverezana. Ka izao sy ianao nomena ny fanahy masina hahafantatra ny fahamarinana henoy ny bitsiky ny fanahy masina ary andao ho tampona amin'ny fahamarinana handova ny fiainana
ondry n'Andriamanitra. Zany mantsy ny zava-doza amin'izao fanaranan'i Jesosy Kristy amin'izao andro farany izao. Tsy zakan'ny olona ny toriteny tsisy klema. Tsy zakan'ny olona ny fahamarinana hitondra ny olona amin'ny fiainana. Ka hanika betsaka ny manositra n'izany. Tahaka ny reto mpanompon'Andriamanitra voatonona eto reto. Inona ny zavatra niseho aminy? Dia hitatsika tsara ny fahamarinana fahatelo hoe zava-doza ny vokatry ny fanaovana tsinotsinona ny tsy fandraisana ny fahamarinana. Azany na tonga ny Paoly nilaza tokoa hoe amin'ny anaran'i Jesosy ialay feno fitaka rehetra sy ny fahafetsena rehetra, ialay zanaky ny devoly sady fahavalon'ny fahamarinana rehetra. Tsy tsahatra tsy hamily ny lalan'ny mahitsy ny tompo va ialahy? Ary indro ankehitriny ny tanan'ny tompo hamelany ialahy dia ho jamba ialahy ka tsy ahita masoandro aloha. Zava-doza ry havana fa Andriamanitra anie tsy mba azo fasifasiana tompoko. Fa ny fanoherana, fa ny familiana ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa no mety fanakonana ny aizina tsy ahita ny mazava dia zava-doza eo anatrehan'i Jesosy. Fahavalon'Andriamanitra izay manositra ny fahamarinan'Andriamanitra havako. Fahavalon'Andriamanitra. Anio ary raha sanatry tsy sahina anambara tahaka ny Paoly, Saoly sy Barnabasy izao sy anao ny fahamarinan'Andriamanitra satria mety matahotra olona nga. Nefa tadidio ny tenin'ny tompo hoe olona vany ilaiko fitisa Andriamanitra. Sa mila sitraka aman'olona aho? Raha mila sitraka aman'olona aho dia tsy mpanompony Kristy. Sa ve mitady voninahitra aho ka tsy ho lazako ny fahamarinan'Andriamanitra? Sa ve mbola miaina ao anatin'ny haizina koa aho ka manaiky tsikombakomba amin'ny ratsy? Sa hoe ny manodidina ahy ny ankohonako no anatin'izany ka marary ny aiko? Raha voasindrana ny fahotako sy ny fahotan'ny ankohonako, havako malalako. Hatombotra ny andro. Hatombotra ny andro ho tsara an'Andriamanitra miasa izay nataontsika izao sy ianao. Anio ary ny tompo milaza amiko sy aminao hanatanteraka hitoro ny filazana tsara marina amin'ny olombelona rehetra. Fa ny fandavana koa ny fahamarinan'Andriamanitra dia zao nahazo izao fahajambana. Hafana, efa betsaka niny mpanompon'Andriamanitra mampalahelo amin'izao tontolo izao. Mety mitory ny tenin'Andriamanitra ihany manaraka fa zao jamba amin'ny ara-panahy, marenina amin'ny ara-panahy. Satria nahoana? Efa feno aizina ny fo sy fanahy ka tsy mahalala tsony ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary dia izao izay le lazain'ny tompo hoe ity firenena ity izy dia manompo ahy amin'ny olony fa ny fony dia manalavitra satria tsy mankatoa ny fahamarinan'Andriamanitra. Afako malala ao amin'ny tompo kristianina malalo. Voatokana izy ao sy anao hitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana. Voatokana izy ao sy anao hanao asa manokana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary dia voatokana izy ao sy anao hakatoa ny fahamarinana ka handray an'izany fahamarinana izany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany rehetrarehetra izany ny tapany voalohany ny fitorinan'ny teny sy fanaovana asa manokana dia efa vitan'i Kristy Jesosy izany tetỳ an-tany. Azany tokoa no nahatongavany hitady sy hamonjy ny very nanambara izy ny fahamarinana. Nositrany nampahiratiny ny jamba, ny diovy ny boka, navoaka ny demoni. Ary zao sy anao koa tia ny tompo hanaraka an'izany lalana izany kanefa mila mpahafantarina ny mazava. Ny tenin'Andriamanitra dia sabatra roa lela manindrona izany ka ho an'izay iova vonina iova raisina mpitiavana ny tenin'Andriamanitra. Fa ho an'izay tsy te iova
fa miziriziry amin'ny fahotana ka misafidy ny lalana malalaka sy fahaverezana dia manamafy ny fony izy. Mba tsy ho amintsika izao an'izany, fa ho antsika kosa ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy tonga tety an-tany nanolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ny afara tamin'ny fahafatesana izany tora-bato natao azy, rora, kapoka, silo natao azy, fa izao hoy ny Tompo hoe natongavako dia hanao ny sitrapony raiko. Mety hiatra amin'ny fangirifiriana izany, nanambarantsika ny marina izany amin'ny fanenjehana. Ary tato ato dia henontsika matetika izany, mety amin'ny sabatra, mety amin'ny loza maro samihafa rehetra, kanefa hoy Paoly any amin'ny Romanina 5:7 hoe inona ny ampisaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fanendrehana, sa sabatra, sa mosary, sa fitanjahana? Tsisy ampisaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy Jesosy. Ry mpitory ny filazan'ny faranamako, ry kristianina havako, andao hitory ny teny, andao hiasa amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana. Andao isika hanaisotra izay mbola miaina ao anatin'ny maizina manodidina antsika, hitarika ho amin'ny mazava. Andao hanana fahasahiana hanambarany Kristy Jesosy izay tiany mpanota fa mankahala ota. Andao havako haneo ny fitiavany Kristy, fa izay manantona an Jesosy Kristy avy any Nazareta dia handray fiainana, ary fiainana be ao aminy. Andao ho mpankatoy ny teny itsika, ka tsy ho mpiaino fotsiny ihany, fa ho mpanompo hanitry tena, fa izy azy Andriamanitra dia naka endriky ny mpanompo izy. Tonga tety an-tany, nanetry teny izy, nanaiky ny sitrapony ray izay namiraka azy. Izao koa, izao sy anao koa, atso ny Tompo koa hanaiky ny sitrapony ray, ary dia handray isan'andro ny fahamarinana. Manahoana ny fandraisanao ny fiainonao fanambarana izany, ny zava-dehibe anatin'ny filazantsara dia mitory ny Kristy Jesosy va? Izany filazantsara izany mitaonahy amin'ny fahamarinana va izany? Sa mbola hanafosafo ny fahotako ka hatonga hiainao anatin'ny maizina hatrany? Sa kosa mitaonahy ho amin'ny mazava? Efa napetraka amintsika ny safidy, ny fahafatesana sy ny fiainana. Hoy ny Tompo hoe misafidiana ny fiainana dia ho velona ianao. Manokana mpanompo Andriamanitra hanambara ny filazantsara ny manomboka Jody, Jerusalema, Jody, Samaria hatrany amin'ny farantany. Mandehana hoy ny Tompo, ambarao ho fantatry ny olombelona rehetra ny anaran'i Kristy. Azy irery ny voninahitra, fa atsika tsirairay avy kosa ny fanekena ny antso ny Tompo, ary fandehanana fanaovana ny asany amin'ny tahotra sy ny hovitra. Azy irery ny voninahitra. Alleluia, amen. Ivavaka isika ry havana. Tompo Jesosy io, hoy ny teninao, tsy anareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo. Sambatra sy ketrika izahay manana anao Tompo. Zinona moa zahay niaina tamin'ny fahamarinana tokoa mety tamin'ny fahiny. Natsoinao avy tany amin'ny sisiny, no saloranao ny akanjo fotsy, nanambaranao fa mpanompoka ianao efa nofidiko. Nomenao andraikitra lehibe hanambara ny anaranao sy hitaona fa nabeda be ao amin'ny fanjakanao Jesosy malalo. Mamindra-fo aminay raha tsy tanteraka izany. Milelatra ny tongotra masinao Jesosy. Esory izahay amin'ny mety fandisokevitray rehetra, satria misy lalana mety heverinay mahitsy tokoa.
kanefa dia matetika mitondra anay sy mitondra ny vahoakanao ny ondry izay nanirana ao anay any amin'ny fahaveresana izany Andriamanitro. Jesosy io menatra sy mangay ahy manoloana an'izao teninao izaho, mangataka famindram-po mpamonjy milelatra tongotra masinao amin'ny asa tsy vita Tompo ady anetezanao Jesosy hanome anay isanandro isanandro ilay fanahy mahery, hanananay fahasahiana dia hoalan'izao tontolo izao. Ary teninao raha teo zany, nony amin'ny anarako dia hoalan'izao tontolo izao ianareo ianao. Kanefa Jesosy inona ny ampisaraka ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana vasa faninjia, safitanjahana, tsisy ampisaraka anay aminao Jesosy aho. Ampaherezy Tompo ny mpitory filazantsara anao rehetra maneran-tany izay manambara ny fahamarinanao, manambara ny fahazavana mba tsy toeran'ny olona amin'ny maizina. Ampaherezy Jesosy fa tsy mora ny dia. Ampaherezy Jesosy malala fa mikodona ny lalana. Kanefa Tompo, aoka izay hahatoky hatramin'ny farany, fa izay maharitra hatramin'ny farany mantsy vonjenao. Jesosy mbola mila fanahy be da be anao hiditra amin'ny fanjakanao atao fitaovana ny kristianina rehetra maneran-tany Jesosy malalo. Ho feno fahamasinana sy handeha amin'ny fahamarinana Tompo. Ho ataonao fitaovana mahomby amin'ny fitoriana ny filazantsara anao Jesosy malalo. Ary aoka ny fanahinao masina hitarika ny tsirairay avy, hanatanteraka an'izany fa tsy amin'ny herinay na ny tanjakay, araka ny teninao, tsy amin'ny herina ny tanjaka, fa amin'ny fitarian'ny fanahy masina amin'ny fifiadin-kanina no ahafahanay mandresy ka tonga ho mpandresy miaraka aminao Jesosy malalo. Foazo izay rehetra mbola matory, foazo izay rehetra mbola mikiribiby amin'ny faharatsiana sy amin'ny zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, na dia malala ny anaranao Jesosy tsy hay hanova olona izahay, fa ianao mahay miasa amin'ny tsirairay avy Tompo, fa ny tanjona dia ny andovana ny fanjakanao Jesosy Ahitanay Jerosalema vaovao Tompo malalako, mba tsy ho hisy very zay rehetra mino anao fanana ny fiainana mandrakizay Jesosy. Voazy Jesosy reseo lahatra ny fovato rehetra Tompo, ny fanahy miavonavona rehetra Andriamanitra vakivakio torotoroy Jesosy malala ny fony zay tsy mety hibebaka marina Jesosy ary dia reseo lahatra fitiavanao natahaka ny nataonao tamin'ny Saoly, ampahafantaro azy fa ianao anie io halan'io Saoly, nahoana no manenjika ianao? Mba izany koa anie Jesosy no hataonao aminay tsirairay avy mbola Tompo, miaina sy mikibiby amin'ny fanoherana ny teny masinao Jesosy ary dia metezanao Tompo, hamoa ny tsirairay avy ka hanadio ny tsirairay avy, handraisany anao marina tokoa Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainan'Andriamanitro. Misaotra Tompo, misaotra amin'ny fahatsaranao, misaotra amin'ny teny masinao izay fanilony tongotra sy fanazavana ny lalanay, misaotra amin'ny filazantsara Kristy Jesosy voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamaty ary mbola vonona ampitsangana anay izay mety miaina koa amin'ny fahafatesana miara-panahy. Misaotra Jesosy, raisoary avako ny fitahiana tsotra ny masonao tonona amin'ny anaran'i Kristy Jesosy avy any Nazareta. Hitahy antsika ny Jehovah ka hiaro antsika, hampamirapiratra ny tavany amintsika ny Jehovah ka hamindra fo amintsika. Hanandratra ny tavany amintsika ny Jehovah ka hanome antsika fifaliana sy fiainana. Eny hoe ny Tompo, izaho efa niantso anao tamin'ny anaranao, fanaka voafidy eo imasokinao, mandehanao i Tompo amin'izao herinao izao, tanterao
ny asako amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana. Ho anao Kristy mpantsaka mipetraka amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, ilay miantso anay. Ho anao ny saotra, ho anao ny dera, ny voninahitra ny hery sy ny fanefana. Hatrao taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Haleloia. Amen.